aminahy aloha le izy ohatrany mahafinaritra satria afaka mizara zavatra be da be. Eo koa ny hoe fifankazahoana amin'ny olona vaovao sy ny maro isan-karazany. Dia tenikela hoe mahafinaritra le mianatra an'le izy raha ho anahy manokana aloha. Dia manao écoute zao dia manao an'le inona moa izy misy karazana activité be da be atao miaraka amin'ny mpampianatra ao. Ohatrany hoe manamboatra CV, zavatra be da be. Dia izy moa zany tonga dia miresaka embauche le izy. Hatreto aloha no milamina, tsy haiko izay aneriana any aloha fa tsapako izao ny hoe milamina. Lalaina mpampianatra ato amin'ny Alliance Française efa ela be. Tany amin'ny Grandir Dinement ny tena mission-ko tany aloha hoe hampianatra teny frantsay ny ankizy fa avy eo le izy lasa makany amina développement personnel kely satria ny ankizy any amin'ny Grandir Dinement anisany olombelona tokony manana confiance en soi, manana fatokisa-tena zareo ary tokony hafantatra ny valeurany. Dia lasa somary nakany amina français plus développement personnel zany ny cournay tany amin'ny Grandir Dinement. Angamba ny sekolin'ny kanto no anisany toerana anankiray ahafahan'ireo ankizy ireo maneho ny talentany. Dia ny ahoana zany ny azoko atao sosikevitra ho an'ny sekolin'ny kanto dia omeo toerana foana ireo ankizintsika ireo mba aneho ny talentany. Ohatra hoe ao anatin'ny groupe amin'ny Grandir Dinement zao dia mahita musicien, mahita animateur, mahita danseur, mahita inona koa re poète kely. Misy aza moa manoratra ahafahany mamoaka ny ao am-pony. Dia izay no tiako tenenanareo hoe aleo rangahy tosikitsika ny ankizintsika, omeo toerana izy aneho ny talentany. Fianarana fanaovana sary mihetsika. Tamin'ny voalohany ilay izy sarotra fa rehefa tena milalao manao an'ilay izy foana ianao dia mora ihany. Nafinaritra tamin'ilay izy mbola tsy nahay sary mihitsy dia rehefa tena nanao an'ilay izy nahay fanaovana sary. Ny sary na olona mihetsika, anao sarina olona mihetsika. Ny dingana nataony tamin'ilay izy fianarana tana crayon. Dia nampanaovana sary izay tiana aloha tamin'ny voalohany manao sarin'olona, sarina trano. Dia avy eo amin'izay nanao an'ilay sary tantara anankiray. Dia fianarana fampetsehana sary. Ny vokatra vitanay zao dia navitany nandraikitra ny tsirairay aby izay samy navita an'ilay sary izay tokony atao mihetsika dia anambazana azy izy. Miarahaba antsika rehetra nantenaina no anarako anisan'ny mpampiofana eto amin'ny Alliance Française momba ny resaka dessin sy ny peinture zany nataonay tamin'ity volana ity zao roa volana teo eo dia ny resaka dessin d'animation. Zany hoe tsy dessin fotsiny le izy fa dessin ahetsika zany hoe lasa sary miaina zany le izy, avadika ho sary miaina. Dia izay no ampiofana ny ankizy teto nandritra ny roa volana. Ny fandraisan'ny ankizy an'ilay fampianarana dia tena mahafinaritra zany satria mora mandray ry zareo, hita hoe liana zany zareo amin'ilay zavatra atao. Hafa zany ny hoe dessin fotsiny le izy fa tamin'ity indray mitoraka ity indray hoe sary miaina mihitsy no atao dia hita mihitsy mifandraisan'ilay ankizy anazy hoe zava-baovao amin'ilay izy dia nafaly an'ny zareo mifandraisana anazy. Tena nahafinaritra fiarahana tamin'ny zareo satria tena mora mandray ry zareo zany, hita hoe olona vonona, ankizy tena liana amin'ilay zavatra atao tokoa ry zareo fa tsy hoe ahoana re zany ilazana anazy hoe tsy hoe olona juste hoe anao dessin fotsiny fa tena hoe hiaina amin'ilay tontolo mihitsy zany izy, tena vonanao ilay izy. Ny finalité dia mahafinaritra satria navita dessin maromaro zareo navadika sary mena ilay izy dia tiany zareo ilay izy.